lasitsika verina amin'le sitrapon'Andriamanitra tsika zany atreto aloha zany nataontsika momba ny sitrapon'Andriamanitra dia tsotra fotsiny anaky roa voalohany alohany alalanao ny sitrapon'Andriamanitra dia mila fantatrao izy aloha mila fantatrao aloha no nataony anao zay anao vao mitady hafantatra ny sitrapony zay ny voalohany ny faharoa dia zao mila fantatrao aloha hoe zanaka ianao sa andevo fa raha andevo ianao dia manao dia mitady valiny rehefa aveo dia eo ianao niraisina fa raha zanaka kosa ianao mahita hoe ohatr'izao nefa nataon'Andriamanitra ho anahy dia te hamaly an'le izy te hanao ny sitrapony ianao ny sitrapon'Andriamanitra fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra zany dia famaliana ny zavatra efa nataony ho anao zay ny atao hoe manao sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe hazahoanao zavatra rehefa aveo ao verenantsika ny Romana 12 io verenantsika foana koa amin'izany mangataka aminareo ary raha lany ny famindrapon'Andriamanitra dia miditra vitiny zay vitantsika ilay famindrapon'Andriamanitra zany hoe tsika mpanota dia namariny na masininy homeny voninahitra satria efa nifidiny zay ilay famindrapon'Andriamanitra dia miditra amin'izay tsika matolotrareo fa ny tenanareo fanaritra velona masina akasitrahan'Andriamanitra dika zay dia zao hoe rehefa mahalala an'Andriamanitra isika rehefa voavonjy no ny famindrapony no amarinina no ny famindrapony no amasinina no ny famindrapony dia afaka manantona azy amin'izay afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'izay manantona an'Andriamanitra amin'izay zao nefa nylazain'ny Exodosy 4:3 hoe aoka tsy hisy olona anantona amin'ny mitondra tanam-polo fa rehefa manantona an'Andriamanitra raha fanimpom-pivavahana no atao culte no atao dia tsy maintsy mitondra fanatitra eto nefany satria tsy testamenta taloha tsontsika ilay culte ataontsika amin'Andriamanitra dia ilay fanatitra ataontsika io zay manantona anazy dia mila fanatitra dia ny fanatitra entintsika dia ny tenantsika ihany ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra zay no atolontsika an'Andriamanitra rehefa anantona azy isika dia ny Hebreo 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 manazava anazy tsara ny fandehany hoe fa maninona tsika tsy manao fanatitra tsony rehefa manantona an'Andriamanitra Hebreo 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 lalàna dia mitondra aliko ny zava-tsy ho avy fa tsy ny tena endrik'ireny alika fotsiny paoma fotsiny mety lalàna fa tsy le tena izy lalàna dia tsy mahatonga ho tanteraka ny olona zay manantona ka mitondra fanatitra atolotra tsy tapaka isa-taona na dia manatitra ianao manatona an'Andriamanitra ianao ka mitondra fanatitra foana isa-taona isaky ny andro fanavotana dia tsy mety ho tanteraka mihitsy ianao anatrehan'Andriamanitra tsy mahatanteraka ny olona ny lalàna fa raha tsy zany dia tsy onitsahatra va ireny fanolorana fanatitra ireny ka ireo zay nandray anjara amin'izany fanimpom-pivavahana zany dia ho efa voadio indray mandeha ary tsy enjehan'ny fieritreretany amin'ny fahotanitsony fa zareo zany tsy mety voadio indray mandeha izy fa enjehan'ny eritreritany foana izy noho ny fahotany dia tsy maintsy manao fanatitra foana izy mitondra fanatitra foana izy mamerina manao fanatitra foana zareo tany amin'ny testamenta taloha satria tsy manateraka azy zany andiny 7 kanefa amin'ireny fanatitra ireny dia misy fahatsiarovana an'io dia isa-taona fa tsy mahaisitra ota ny ranom-bolasy ny rano zao tsy mahaisitra ota zany sary fotsiny reny aloka fotsiny reny aloka ka no niditra tamin'izao fiainan'izao Jesosy Kristy dia niteny hoe tsy mba ilainao ny fanatitra latsa-drasy ny fanatitra avy amin'ny zava-maniry fa tena ny namboarinao raha ataontsika amin'ny teny gasy amin'izao izy dia nanamboaranao tena nanamboaranao vatana satria tsy ilainao tsony reny fanatitra reny tsy sitraka ao ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra noho ny ota dia hoy ity atonga rehefa tsy sitrak'Andriamanitra zany ny fanatitra dia zao nataon'i Jesosy Kristy hoe ity atonga ao amin'ny oronan-bokiny na ny ratana aninona anao ny sitraponao Andriamanitra ka ihany lazainy ohatra anao ny sitrapon'Andriamanitra zay ny nahatongavan'i Jesosy Kristy anao ny sitrapon'Andriamanitra dia hoy izy andiny 10 hoe
am'izany sitrapo zany le fanaovana sitrapon'Andriamanitra zany ny fanaovan'i Jesosy Kristy sitrapon'Andriamanitra no manamasina atsika. Zay no mahatonga atsika masina. Tsy tsika miezaka manao zavatra mahamasina atsika fa Jesosy Kristy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Izany nanamasikinana atsika tamina lorana ny tenan'ny Kristy indray mandeha monja ho fanatitra. Zay zany tsy mila hitondrantsika fanatitra tsoa satria efa vitan'i Jesosy Kristy ny fanatitra izay tokony ho ataontsika rehetrarehetra. Izy no nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanatitra ao an'Andriamanitra zany ny fanatitra ao an'Andriamanitra io nefa naran'ombilana hosilana inona dia tsy maintsy tsy misy kilema, zany hoe tsy maintsy velona masina ary sitrak'Andriamanitra. Ny tena velona, ny tena masina ary ny tena kasitran'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy. Ka rehefa ao amin'ny Kristy tsika dia lasa velona masina ary sitrak'Andriamanitra. Mahavelona atsika zany le efa niara-maty taminy dia miara-mitsangana aminy. Velona masina sitrak'Andriamanitra. Noho i Kristy nanolotra ny tenany anao ny sitrapon'Andriamanitra, zay no mahatonga atsika velona masina sy sitrak'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Dia lasa velona sy masina ary sitrak'Andriamanitra koa isika rehefa avy eo. Mila azontsika foana na roviana na aiza ankoatran'le hoe raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy dia zao Jesosy Kristy ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Jesosy Kristy ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ka matoa ianao ankasitrahany dia noho ianao amin'ny Kristy zany. Fa tsy noho ny nataonao akory fa noho ny nataon'ny Kristy ianao. Zay no ankasitrahan'Andriamanitra anao. Ohatra indroa farafahakeliny Andriamanitra no niteny mivantana avy any an-danitra. Niteny hoe io ihany no sitrako. Ny voalohany dia tamin'izy avy natao batisa, Luka 7:22, rehefa avy natao batisa Jesosy Kristy ary fanahy masina nidina teo amboniny toy ny koa ny endriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy any an-danitra hoe ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ny sitrapon'Andriamanitra tompoko dia Jesosy Kristy. Io ihany ny ankasitran'Andriamanitra. Tonga anao ny sitraponao Andriamanitra. Eto zao tsy azoko mihitsy ny olona azoko ihany fa sarotra. Raha mbola saibenao no miezaka hanakatra ny atao hoe trinité, Andriamanitra tokana an'Andriamanitra, ny hoe misy personne telo tsy takatra ao amin'ny sainao mihitsy zany ozy izy Saint Augustin hoe raha miezaka mahatakatra ny trinité amin'ny sainao ianao dia ho very ny sainao. Fa raha miezaka tsy mino ny trinité ianao dia ho very ny fanahinao. Fa eto dia tsy azo elany e. Tia ny fanahy masina nidina tahaka ny voromailala. Io Andriamanitra miteny any an-danitra, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Io Jesosy Kristy resahany, ianao ny zanako malalako. Ka ahoana ny lazainao fa Jesosy ihany ny izy fa tsisy le ray. Ohatra fotsiny zany iny anankiray. Faharoa, tamin'izy ilay niova tare teo tendrombohitra ihany koa, niteny mihitsy Petera hoe ndao tsika hanao trano lay eto, ny ray ianao dia ny ray any Elia dia ny ray any Mosesy dia eto tsika miara-mipetraka. Lay be miaraka aminareo telo lahy. Fa ozy izy Andriamanitra hoe raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo, ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona niteny hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Izy ihany ny enona, tsy lalàna, tsy faminaniana, fa ireo manambaran'i Jesosy daholo ireo. Jesosy Kristy enona, izy ihany fototra. Dia eo koa na miteny izy le niteny nanakoako avy any an-danitra nefa nleri niova tare teo ambany teo. Satria personne samy hafa, tsy Andriamanitra roa zay le tsy takatra ny saina. Tsy Andriamanitra roa fa personne roa, Andriamanitra tokana. Zay no mahazava-dehibe ny finoanan'i Jesosy Kristy, satria izy ihany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ao aminy ihany mahatonga antsika ho ankasitrahan'Andriamanitra. Zay ny amin'iny. Ka rehefa nanolo tena ho an'ny tompo ianao zany dia ny dikan'izay dia zao hoe omenao azy daholo ny mombanao rehetra. Omenao azy daholo ny mombanao rehetra. Zay le hoe manolo tena ho an'ny tompo dia mba mila fantarinao ny sitrapony, satria anolo tenanao inona
matetisika manao ndao tsika nolo tena mantoko dia mandoalika andray tsika ny olona manolo tena zany dia nitsangana miasa mandeha zany fa tsy hoe iza ny rako andeha ho ary za tompoko tsisy zany zay an'olo tena andeha ho any analakely dia nitsangana dia lasa mandeha any zay ny atao hoe manolo tena ka mila fantatrao nefa hoe hoaizy ianao aloha zay le hoe mba amataranareo sitrapony dia ny amin'ny atsipiriam-piainana mihitsy fa eto ndray ny raharaha tonga am'le raharaha tsika ty mila fantatrao ny sitrapony amin'ny atsipiriam-piainana mihitsy marina za sa tsy marina ohatra hoe inona ny asa ataonao iza no vadinao inona ny akanjo anaovanao zany zany sa tsy zaniko teo nareo ny marina daholo fa ahoana indray nareo nga zany tsy atsipiriam-piainana vie privé tsisy diran'Andriamanitra vie privé anao sitrapon'Andriamanitra ve ny mahafaty mpino tanora manambady amin'njanaka ahoana olona mpino tanora mafinaritra maty nefa izy manambady aman-janaka dia iza zany ny amelona vady aman-janaka sitrapon'Andriamanitra ve zany ary nafaty azy dia nisy tifitra tsy nangalatra izy tsy nanina tsy nanina tsy ny ady taman'olona tsika fa jiolata aly fotsiny tonga dia baty sitrapon'Andriamanitra ve zany ny atsika ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra dia zao tsy zao hoe ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy mahondro ny zavatra ataonao dia tsy sitrapon'Andriamanitra zay tsy zay fa raha ohatra izy mahomby dia sitrapon'Andriamanitra zany le izy dia zao am'izay fandeha andaotsika andeha tsangatsanganarianany andao e fa re hoe andaotsika hialatra tenin'Andriamanitra raha sitrapon'Andriamanitra tongany vo teny izay izy dia aza manantena anazy fa tsy hoavy izany izy ary tsy sitrapon'Andriamanitra ny andehanany any miko zavatra anankiray ianareo nanahirana ny saiko dia hitako izao ny antsoina hoe espérance de vie tero tsara ty tahampiainan'ny olombelona eto ambonin'ny tany tsy haiko na hitanareo mazava ihany hoe ohatra amilay be le vidéo projecteur dia mazava ny voalohany indrindra ny tapahavelomana lehibe indrindra eto ambony tany tamin'ny tsy tadidiko fa ONU zany le organisation Nations Unies nakanan'io tamin'ny 2015 nanaovana an'ity ny voalohany ny olona ela velona indrindra eto ambony tany dia ny japonais satria 3.7 taona ny faharetandry zareo raha atao zany ny moyenne ny vehivavy dia 9.9 dia ny lehilahy 9.5 taona ny tahapahavelomana midikany hoe raha io moyenne dia betsaka ny maty alohan'io fa betsaka koa zany ny aorinan'io vao maty azonareo ela velona be zany ny japonais ny voalohany indrindra dia manaraka azy ny Suisse ny Singapour Australia Espagne Islande Italia Israel Suède France fafolo ny frantsay 2.4 taona ny tahapahavelomana ny vehivavy am'izany 5.4 dia ny lehilahy 7.7 lehilahy foana ny maty aloha raha ny sitrapon'Andriamanitra misy olona maty sitrapon'Andriamanitra ve zao le izy malagasy fa 7.3 eo 5.5 taona zay zany tapahavelomantsika amin'ny kapobeny ny vehivavy 7.9 dia le lehilahy 3.5 dika zany misy ny maty aorinan'io fa betsaka koa maty ao alohan'io dia amin'ny kapobeny eo izy zany Nations Unies manao an'io Andriamanitra mamaritra ny fiainantsika rehetrarehetra
ny hoe ataony 3,25 ny japonais, 2,24 ny frantsay a, de retsika 5 fotsiny nanaovany azy. Tsy miangatra ve Andriamanitra am'izany? Misy 20 taona io ne zany raha hoatsika am'ty a, ty sy ty firy zany calcul 20 taona be zao. Ah non kosy so de mbo miangatra le Andriamanitra e. Satria neveritsika hoe nidikany hoe fa ny sitrapon'Andriamanitra de fatalisme, fantatrareo te fatalisme, fa zay lahatra e. Ka misy azo atao tsony rehefa maty de maty, sitrapon'Andriamanitra zany fatalisme. Ny sitrapon'Andriamanitra ve de midika hoe tsy tompon'andraikitra ianao, ny sitrapon'Andriamanitra ve de midika hoe tsy manatsafidy ianao, tsisy azonao atao mihitsy. De ilaza zavatra aminareo aho fa rehefa mba niala teto amin'ity nosy tanindrazana tsika ty de mba nalefa ny tompo mitsanina heritaona tany Frantsa. Io ihany zany mba firenena fantatro de io mitantaraiko aminareo nahoana ny natonga zany, ary tany any nametraka an'io fanontaniana io satria tany a ndraso fa resako anareo izy rehefa avy eo. Ina maela velona frantsay, tsy ny fitiavany an'Andriamanitra navavaka mihitsy tompoko, frantsay zany tsy tia vavaka. Mandeha miangona rehefa lahy de zarery mandeha eny amin'ny arabe, tena zarery mihitsy, tsisy olona mihitsy mifanina aminao hatrany am-piangonana. De fiangonana evangelika ihany fiangonana alefa raha eritreritra ianao akoatrany raha hoe réformé zany de ny réformé gasy, ny FPMA na ny FJKM na ny luterana, zay ihany tena be olona. Fa raha réformé frantsay na katolika frantsay de na antitra vitsivitsy ny ao anatin'io na efa lasa musée io, de za moa mbola tsy nahita hoe lasa boîte de nuit zany. Fa zay zavatra misy a. Donc ndray aloha zany tsy resaka fivavahana amin'ny maela velona, tsy resaka zany mihitsy. Ny gasy mieritreritra foana hoe mivavaha mafy de am'izay lasa mpanan-karena ny gasy, de tsy zany aloha ny raha frantsay ny hitako. Fa inona misy an'ireto zavatra 5 reto tena maela velona reto. Raha te ho ela velona nareo de reto no izy. Ny voalohany atako amin'ny teny frantsay satria tany Frantsa nahitako azy a de fahadiovana. Tena madio ny frantsay, tsy mahita vovoka ianao any, fa na goudron na ciment na tsisy tany mihitsy zany, na bozaka gazon na le vatokely reny io, tsisy vovoka mihitsy. Hany ka mamizesteria rehefa any mandeha anao mandeha kiraro tonga de miakatra ho mpandrina ianao de tsy manino. Tena zany a, tsy manino fa madio tany a, tsy maloto mihitsy ny amikoato atiraka vo manao akanjo le mandeha anao lobaka le mandeha vita foana. Raha asoy aho fa zay satria ny anazy zany sasany machine lave fa raha le lobako any any Madagasikara ao zao ny tian'ny sasana amin'ny machine lave, visana le machine lave. Satria le izy tsy maloto fa sasana fotsy satria maimbomaimbo. De avy sasana kosa izy manitra be mihitsy savony zareo. Lafiny rehetra ny fahadiovana madio daholo, lafiny rehetra fa ohatra fotsiny zay resiko zay. Ny faharoa de ny fahasalamana. Menimenina kely zareo satria tsy hita ny teo Madagasikara de menimenina izy satria ny sécurité sociale lafo be, de isaka mandray karama zany de misy analana foana iny anaovana fahasalamana zany. De fahantsy se zany hoe miavinavina ny dokotera satria tsy manam-bola ianao, satria tsy mila mandoha vola tsony ianao fa voalohan'ny sécurité sociale daholo manao carte kely iny de iny fotsiny le atsofoka ao amin'le dokotera de rehefa voalohanao isam-bolana iny a milamina voatsabo ianao. Akoatran'ny fitsabona nefa ny de mandeha anao manino moa? Akoatran'izay le fikarakarana zay a de efa lasa lavitra amin'ny fitsabona zany. Kansera zany tsy mahafatsony ihany. Bon, misy matin'ny kansera ihany, fa za mahita olona be dia be voan'ny kansera
fa mbola velona izy eto tamin'izao tany hatram'izao izy mbola velona. Zavatra roa, voalohany tsy miandry marary zareo vao mankany amin'ny dokotera satria tsy mila mandoa vola be izy fa efa nalotany amin'ny sécurité sociale foana, dia manao bilan izy systématique. Dia me foana izy hoe ny afrikana izy tsy mety manao bilan satria ny afrikana hony a enjehany eritreritra karaha vao mahafantatra ny afrikana hoe misy cancer toa KO. Tena zany mihitsy. Fa ny endry zareo a ny cancer zany a fantany hoe vao manomboka dia efa hita tonga dia manao dépistage foana izy dia tonga dia hita dia azo tsaboana dia sitrana. Ny antsika rehefa marary fa raha cancer marary efa métastase izy zay. Dia zay no mahafaty ny olona cancer. Fa ny azo voatsabo tsara. Impiry mahita eto ianao olona tokony ho sitrany ho dokotera fa diso diagnostika izy zavatra fa nomeny fa zavatra fa nahafaty an'ilay olona rehefa avy eo. Efa nahita an'izany nareo ngamba misy fa mahita an'izany ny avanareo. Andraikitry ny olona zany tompo fa tsy avanin'Andriamanitra zany. Amin'ny olona zany. Fitsaboana. Fa telo sécurité ty tena ngeza be mihitsy tany vao tonga niditra avion dia niakao amin'ilay trano ipetrahako internat moa ilay izy zany fa faculté de théologie. Dia zao no tenen'ilay olona. Tany ianao izy mis'installe tia ny chambre anao dia endalo mankany chambre anao dia avy eo verena aty fa miresaka momba sécurité tsika rehefa avy eo. Izy ary angaby mpangalatra koa ety an-tany zany. Zany no fisainantsika. Bon, misy mpangalatra fa tsy tena zay loatra ilay izy fa ny tena sécurité betsaka atao dia fiarovana amin'ny hai-trano. Nandritra ny herintaona tany tsy nahary trano may mihitsy fa tsisy volana tsy andrenesanao trano may eto Madagasikara. Fa tsy zany. Dia efa may ilay trano azo ary may dia mbola mijana amin'ny trano azo any rehetra. Nefa avy eo rehefa may ilay trano azo ary vita iny dia nanangana trano taolina ry zareo. Dia azoko mihitsy. Dia mipetraka tsara ny sécurité zany na resaka hai-trano na resaka mpangalatra, ny resaka hain'olona zany zava-dehibe mihitsy no andry zareo. Tômôbila vao miditra ianao na any aloha na any aoriana dia mametraka ceinture foana. Fa tsy hoe rehefa sofera ihany ianao no atao mankety le ceinture dia apetraka dia atao ohatr'izao rehefa misy polisy. Fa tena nefa dia mipetraka tsara mandeha moto re olona. Jereo ne ana io a ary natonga an'io a ambolina tabatra ohatr'izao ny enjery dia vaky maika zany raha mienjery amin'ny moto zany dia vitany amiko tsy mahary mihitsy io any a tsy maintsy le tena norme ny kaskanao a dia tsy vita dia le kaskanao zany tsy maintsy mitovitovy loko amin'le moto. Raha mavomavo kaskanao dia mavomavo koa le raha mavomavo motonao dia mavomavo koa kaskanao. Dia ny akanjo a tsy maintsy blouse en cuir daholo dia misy coudière dia misy genouillère ankoatran'izay. Tsy maintsy zay dia na ny pataloha ara dia tsy maintsy cuir daholo zay ianao vao mandeha moto. Fiarovana ohatran'iny. Dia raha misy voy ao a dia migadra ianao raha mijery an'iny fotsiny sy hoe maka selfie an'iny olona voiny fotsiny. Zay ny hoe non assistance d'une personne en danger. Ny sécurité zany mipetraka daholo amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ankoatran'io sakafo. Ny sakafo a zareo no nampianatra antsika nihinana hamburger sy fritsiny iny fa efa tsy mihinana an'izany io zany dia tena marina le hoe vazaha boramena tsy tia tavikely. Zay no hitako aloha a tsisy vao nisy hoe fotsifotsy kely iny efa tsy mihitsy c'est trop gras c'est gras ny frity any tsy tiako maiza. Ny frity zany efa pré-cuite fa le anatao congelé iny dia ny lapoaly zareo le tefal izy tsika. Le tefal tsy mila mena fa juste goûte kely fotsiny dia iny ny endasanao azy makena be tsisy ohatran'izany. Ny tsika frity a ohatr'izay ny avy frity ohatr'izay menaka ana tsiboana azy. Makarary io le olona. Makarary io. Ny paty zany dia mieritreritra foana tsika gasy hoe rehefa tsy mihinam-bary ny vazaha dia paty foana no hoaniny. Indray mandeha en moyenne indray mandeha isam-bolana ny vazaha mihinam-bary dia indray isan-kerinandro azafady dia indray mandeha isan-kerinandro izy mihina paty. Dia pub rehetra raha vao pubana sakafo dia misy soratra mivandravandra be foana hoe mihinana légumes sy voankazo 5 isan'andro.
misy zay foana ambany raha vao pubana sakafo yaortana ohatr'izany eo rehefa tsy zay le izy de hoe manaova fanatanjahantena isan'andro zany mahela velona ny olona ry zareo a donc ny fara zany de fanatanjahantena izy mampianatra atsika andeha tomobile fa izy zao fa mizika mandeha tongotra fa tsy mivazaha ihany fa raha te olona velona ianao de arao reo ny tena tsy arako indrindra amreo de ity zay io tsy mpinamana mihitsy no moto de zao io zavatra io a no antsona hoe niette de volonté de Dieu potika sitrapon'Andriamanitra potipotika kely satria mahela velona io tena io mahatonga ny taonandrareo mihoatra 80 mihoatra ny atsika reo zavatra reo ka raha te ho ela velona ianao satria rehefa manao sitrapon'Andriamanitra da maseva de tsy maty a fa ozy amin'ny andro ilananao an'io de ho faty koa ianao donc rehefa manao an'io ianao de tsy maty zany fa potiny le izy satria manino ny olona zany ny tiako lazaina de zao tompona andraikitra amin'ny ataony ny olona tompona andraikitra amin'ny ataony zay ataonao de misy valiny fa ndraindray koa tsy ny ataonao fa ny ataon'ny hafa no mahavoanao de voy ihany ianao fa tsisy hoe kristianina de tsy firina tonga de verina le valiny fa mitovy daholo ny olona rehetra fa tsisy zany kanefa ny a zao no ilazotsika tsy mahasakana ny sitrapon'Andriamanitra zany ao tsy Andriamanitra nampijaly sy namoniny zanak' Joba sy nampijaly ny fananany Joba fa ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Joba de tsy miova mihitsy ny hatramin'ny ka hatramin'ny farany ny asan'ny apôstôly toko 4:7-20 sy 7:20 de ahitantsika ny asa ny andraikitry ny olombelona nanao ny fomba rehetra ny fomba bibina rehetra amin'ny 7:20 de ozy izy fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Heroda sy Pilato mba mijetrisa sy fireneny Israely mba niny anohatra mpanomponao masina de Jesosy zay nosoranao tena nanao ny tetika rehetra mihitsy ry zareo amin'nonan'i Jesosy Kristy karavasina nanino Jesosy Kristy karavasina de naratra nanina ny fatsiana de nitsatoka le fantsika fa nanina tsy hoe fatsiana izy de vily daholo le fantsika soloa fantsika beton ndray le izy vily daholo tsy nety mihitsy zany nyditsika mantsy mitranga fa voa izy kanefa zao tena zava-dehibe ny 5:20 de ahoana ozy izy Jesosy zay nosoranao mba hanao mitinendry ny tananao amatsainao mialoha tao reo zany ny zavatra nataon'ireo a de efa nitendren'Andriamanitra meloha ho atao tompona andraikitra reo Heroda, Pilato, za, Jiosy olona hahafatin'i Jesosy Kristy fa tsy masakana ny sitrapon'Andriamanitra zany donc zay tsika ijery sitrapon'Andriamanitra ho anao tsy ny ahoana sitrapon'Andriamanitra ho anao a de verenantsika ty mbola misy ve fa atao tamin'le vavaka anaty fahoriana efa nanao an'ity tsika fa tamin'ny fomba hafa nanaovantsika azy de amin'ny fomba hafa indray nijerevantsika an'ity Romanina 9:20 ka hatramin'ny 17 fatatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra de zay vao antso araka ny fikasany raha teo satria reo zay fatany mialoha nitendreny koa hitovendrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy izay nitendreny mialoha natsony koa ary zay natsony no amariny koa ary zay no amariny no nomeny voninahitra koa ohatra zao nitikan'izany tompoko raha ity zao tontolo zao teto ny faharinany zao tontolo zao de eto farandro de taty zany ny talohan'ny naharina de taty ny taoriran'ny naharina tsy legende ty a fa andao ataontsika hoe na legende ary ty de mbola tsisy dika ny fiainanao satria teto ianao niteraka de teto ianao maty teto ianao niteraka de teto ianao maty de zao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao rapino ny resako eto a fa tsy nitsipino akory fa raha tsipino koa de mety ho zao ihany tsy fantatro tsy fantatro ozy izy reo tian'Andriamanitra reo ozy izy a de le olona zay voantso araka ny filanina an'Andriamanitra meloha dessein de Dieu satria zay fatany meloha midika zany midika hoe meloha na raha teo izy amin'ny baibolinareo de zao talohany naharina zao tontolo zao ianao fa fantatr'Andriamanitra hoe misy faly any misy enao any efa fantany zany talohany naharina zao tontolo zao zay ndikany hoe fatany raha teo de rehefa fatany raha teo tsika de nitendreny ko
bakeo miteny frantsay izy rehefa any trano aloha vao mamaky azy fa tsy aty sao dia ataona mama eo a de nitendreny melo koa ianao zany talohany naharina zao tontolo zao efa nitendreny ianao hoe ataoko mitovy endrika nitendreny mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy zay ndika le hoe mahasoa mitovy endrika amin'ny Kristy efa tany any teny ianao atao mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy a talohany zao tontolo zao a zany efa teto voateraka de ozy izy ary zay nitendreny melo no natsoniko de zao ny zavatra rehetra zay lalovanao tamin'ny fiainanao talohany nampinonao eny hatram'izao a de antson'Andriamanitra daholo re noho ny irany Ambohidratovo fitiavana ny zavatra rehetra lalovanao na nafinaritra na sositra na nahatezitra na nampitomany na nahafaly na ny zavatra rehetra zay eninao ny teny rehetra zay eninao de antson'Andriamanitra ho anao daholo reny rehetrarehetra reny teo zany ny tsony anao de nanda ianao tsisy raha raiko zany Andriamanitra zany za aloha de nanda fa tamin'ny fotoana anankiray no ny hoantsio mafy loatra de tsy haiko zay nahazo anao fa nanaiky tampoka ianao de nino anao teto de efa nivakitsika teo tam'ilay efa nijerentsika teo tam'le Romanina toko fahaenina hoe ny rehefa namarinina amin'inona ny rehefa minitsika de atao inona no amarinina dia zay nantsoniko no amarinina de iny zany amin'ny fotoana rehetra iny ianao zany le marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana iny marina de rehefa no amarinina ianao marina ato a de rehefa averiny Jesosy Kristy de ataony inona ndray nomeny voninahitra koa hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy any amin'ny mandrakizay nomeny voninahitra de jereo zany fa ny fikasan'Andriamanitra ho anao a dia nanomboka talohany naharina zao tontolo zao ary tsy maintsy tanteraka any amin'ny mandrakizay tsy maintsy satria zay ny fikasan'Andriamanitra zay mahandriamanitra azy ka ninona mitranga zay le hoe zavatra rehetra mitranga ny fiainanao a de tsy mahasakana an'izay ohatra zany tia teto a de teto any tokony ho faty raha araky ny eritreritrintsika fa nisy tifitra tampoka teto de lasa teo amin'ny maty hitanareo ohatra izy izy teo no marininy a de meny voninahitra rehefa mandrakizay a de raha tokony teto a no maty a de matampoka de lasa teto de fampahirezana ny arana fahomena rehetra zany tsy manova ny planin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao zany azonareo disy dikan'iny ny elanelana teo iny maharary atsika le izy fa tsisy dikany amin'Andriamanitra satria izy miaina amin'ilay mandrakizay fa tsy amin'ny fotoana ohatran'ny itsika zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra ka raha mitompo ianao a de ohatr'izao ny sitrapon'Andriamanitra anao tsy maintsy tanteraka io sitrapon'Andriamanitra io a ary zay zavatra mitranga amin'ny fiainanao de tsy mahasakana azy zany tsy mahasakana anazy zany zay ngery dikan'ity tsy zay hoe dikan'ity olona nalefa babo reto olona resahan'ny Jeremia reto haitsika io rehefa milamina fiainana fa rehefa manahirana fiainana io ny adintsika voalohany hoe za mahalala ny hevitra iverako anareo ny tompo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana any amin'ny hoavina any amin'ny farany misy izy amin'ny baibolinareo satria any ny an'Andriamanitra ny tanjo any amin'ny mandrakizay fa ny anao le eto mamaiky anao fa tsy manova azy io ohatr'izay koa raha mbola tsy resy lahatra nareo de ny Romanina toko 7:5-7 ozy izy nasaraka atsika fitavan'ny Kristy mbola tia Jesosy foana ianao na fahoriana na fahantrana na fanenjehana na mosary na fitanjahana na loza na sabatra mahazo anao tia Jesosy foana ianao aza manaiky aratsiny olona hoe be de Jesosy ianao matotratra an'iny fa tiany foana ianao raha mbola tsy mino ihany ianao de ny 9:7-8 eny matoky afa na inona azy
Na fahafatesana dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy zany. Raha maty ary mbola tiany foana. Mandrakizay ny fitiavany ianao fa tsy mandra-pitrangany olana. Na fahafatesana na fiainana na anjely na fahefana. Raha ty zany ny ana dia tiako contraire ny dia ny anjely ny contraire amin'ny fahefana dia voly na dia voly na ny zavatra kehitriny na ny zavatra rapitso mampatahotra anao io na ny hery na ny any ambony na ny any ambany na inona amin'izao zavatra rehetra zao dia manino hoe rahantsika amin'ny teny raha resy lahatra ianao isa roa telo. Zany ny sitrapon'Andriamanitra, zany ny planin'Andriamanitra ho anao manokana. Dia ny anjarantsika dia maninona fotsiny matoky azy. Tiako be lirany nataony Rato, aza vela alala ny antony nanaovanao an'izao zao fa aoka atoky anao. Dia zay ny mahatonga an'ity hoe sitrapon'Andriamanitra ty Tesalonianina voalohany 5:7 ty hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tsy le misaotra hoe misaotra Andriamanitra fa dia nataonao marary mihitsy iny misaotra Andriamanitra fa nalainao vaty koa misaotra Andriamanitra tsy zay ao zany zavatra mandalo zany fa ny saoranao an'Andriamanitra dia zao hoe marary io fa misaotra Andriamanitra fa tsy mahasakana sitraponao anahy ny amin'ny fiainako io fa tsy maintsy omenao voninahitra andray andro any. Zay le isaorana fa tsy hoe misaotra zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo ny fahaizana mankasitraka anazy satria tsy misy mahasaraka antsika fitiavana Kristy fa miara-miasa daholo reny asoa izay tian'Andriamanitra. Ny tena tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainanao mahafantatra hoe tena sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao pino io dia pino dia ty Jaona 4:7 ty Jaona 4:7 izao ny sitrapony izay naniraka dia tsy amelako isy very zay rehetra nomeny ahy any aloha dia faray tsy amelako isy very zay rehetra nomeny ahy fa manino izy atsakako indray amin'ny andro farany izy. Marary fe ianao zao fa ozy izy hoe tsy very io fa atsangako indray amin'ny andro farany averin'indray mandeha fa izao sitrapony raiko dia ny azahoany zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy ny azahoan'ireo fiainana 20 taona 100 taona 20 taona firy koa mbola tianao dia hoary amin'izay ke zay isa zay hoary amin'izay zay isa zay mihoatra ty fiainana mandrakizay fa kely tsisy dikany mila mianatra manisitsika ao amin'ny tompo da hoary isika hianatra anisa dia ozy izy nareo mianatra anisa ahoany zay rehefa nandeha fianarana dia mbola ampianarinao foana eny fantatro zany fa ianareo tsy atorona anisa fa tsy fantatrareo rakizy dia ty amin'ny fomba fa mihitsy satria zato ampitahina mandrakizay le resaka fa tsy 520 ampitahina amin'ny 320 ao zay le resaka. Ny olantsika dia zao mikatsaka fahombiazana loatra tsika mieritreretintsika hoe sitrapon'Andriamanitra dia fahombiazana ny dikan'izany dia raha vao tsy mahomby le izy dia tsy sitrapon'Andriamanitra zay ho atsika zay foana ny eritreretintsika. Ny Korintianina voalohany 10:9 nefa dia niteny izao hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenanao ny Kristy dia ianao mahantra indrindra amin'ny olona rehetra. Tsy maintsy miova ny fomba fanisanao mijery mandrakizay fa tsy mijery an'le 3:20 sy 5:20 fotsiny koa fa raha mbola amin'izao ihany dia mahantra indrindra izy. Ny olana no tadiavantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ho anao ho an'ny tenanao mijerenao mapety anavy ty sitrapon'Andriamanitra ty sa tsy mapety fa tsy mitady ny sitrapon'Andriamanitra ianao ho an'Andriamanitra hoe tehanao ny sitrapon'le olona ty koa fa tehanao ny sitrapony mba azahoako fitahiana mba azahoako valimbavaka
zay problème atsika de efa tsy mipotra le izy a de menimenitsika rehefa avy eo menimenitsika rehefa avy eo ohatra vetivety fotsiny regnana be mihitsy ny anaovako an'ity raha ijeritsika iza no vadinao iza ny sitrapon'Andriamanitra ho vadinao ho an'izay tsy manambady zany lazay fa tsy hoe efa manambady voalohany Koritianina voalohany toko 4:7 efa itsika tsara hoe aza mety asiana azoka tsy atoninareo ikambanana amin'ny tsy mino fa inona ny raisa fahamarinana sy ny fahotana inona ny milona mazava sy ny maizina zany zany mazava tsara raha tsy tena mazava aminao i de Deutéronomie toko 7:1-2 milaza azy satria ro mieritreritra foana fa alaiko iny de avy eo toriko fa jereo tsara ny ilazany azy ato rehefa hitan'ny tompo Andriamanitra ka tafafindra any amin'ny tany zay efa idiranao lovana de firenena maro zay firenena 7 lehibe sy maherinao ianao no voarokany any eo anoloanao ny Hitita, ny Girgasita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Vita, ny Jebosita ary rehefa voatolotry ny tompo Andriamanitra ao anoloanao ireny ka resinao de ataovy zavatra voaozina mihitsy izy ireny aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy aza mifanambady anakaminy satria jentilisa reo aza mifanambady anakaminy zanakao vavy tsy omenao vady zanany lahy ny zanavavy tsy alainao vady zanakao lahy fa manino izy ampiala ny zanakao lahy fanarahana izy mba hanimpony Andriamanitra hafa de irehitra aminareo fa tezeran'ny tompo ka andringana anareo vetivety izy tompoko no hitorenao fa alay vady any io efa promessin'Andriamanitra io tsy maintsy tanteraka ampiala ny zanakao mifanarahana izy zany foana ny olan'io tsy voatery hoe ka izy tsy na mpisofoka sigara be de mpisotro toka tsy voatery zany daholo tsy pino misy olona tsy mivoka sigara tsy misotro toka tsy mijangajanga fa ianao tsy mahazo manompo ny tompo zany ady be foana izy ka manompo ny tompo ampiala ny zanakao lahy mifanarahana izy zay ny problème principe voalohany zany amin'ny sitrapony hoe iza ny sitrapona vadinao a de ny mpino ihany ny azy ny mpino alaina ary niova le izy amin'ity a satria tsy poeripoeritra ety mahatonga an'izany niova ve le zavatra atao faharoa principe faharoa Tesaloniana voalohany toko 4:7-5 tsara be izy amin'ity dika teo protestanta fa nitsina fahenina izao ny sitrapon'Andriamanitra geniana masinana anareo ka ifadinareo ny fitsangajangana mba hafantatra izay azahoanareo vady amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra ianareo tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa zay tsy mahalala an'Andriamanitra ny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra mandeha amin'ny filana fotsiny hoe ohatra manjy risipri a ohatra midongidongona be izy zany a ohatra n'izao izy zany a alaiko vady iny ny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra manao zany zany ny eritreritra mibandy foana zany sao de verinareo iny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra zany fa ny mahalala an'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra de nifadinareo ny fitsangajangana fadinareo ny fitsangajangana midika zany de zao hoe ao anaty fanambadiana ihany nanaovana firaisana satria fitsangajangana eto de avy amin'ny teny grika hoe porneia zay porneia zay ny avidiny hoe porno de ny fanaovana firaisana ivela amin'ny fanambadiana rehetra io fitsangajangana resahana io na amin'ny mpivarotena na amin'ny manambady ianao fa tsy vadinao na tsy manambady ianao fa alohan'ny anaovanao fanambadiana de zay ny fitsangajangana resahana eto zay ny principe faharoa ben'Andriamanitra ny principe fahatelo de Genesis toko 2:4-7 Genesis toko 2:4-7 noho izany de andao ny rainy sy ny reny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny de ho nofo ray ihany izy roa ataoko amin'ny teny frantsay izy mba azava tsara satria na amin'ny teny grika teny hebreu koa izy mazava tsara mihitsy ny ilazany azy hoe ny lahy andao ny resy reny de hikambana vadiny c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ao a fa tsy hoe l'homme s'attachera à un autre homme et de lasa nofo ray ihany izy 4 menadata roa ihany dika zany de zao hoe lahy ray sy vavy ray ihany fa tsy roa lahy na roa vavy na telo menada na 4 menada ao a
rehefa tsy eo voany de ay zavatra anankiray de zao am'izay ary izy am'izay ary le izy tsy io n'olo anao fa fantatrao io fa izy am'izay le izy raha lasaina bavy ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra de zao ny azo eo voany say ihany ny azo hinanana ny tsy azo hinanana ao de tsy nandeha iadama sefa hoe Andriamanitra azoko alina ve ty pomme ty azoko alina ve ty mananasy ty ato hoe mananasy ty rehefa eo voany say io ihany tsy azo hoanina fa ianao no mifidy na paoma no hoaninao na akondro na voasary na mananasy na goavy zay tianao azonao hoanina daholo tsy zay voalaza le fa ny tsika ity ty davinao hoanina le ampovoany de irino hoe sitrapon'Andriamanitra raha ve nihinanako an'ity zany dika zany de zao reo principe ny fahatelo rehefa vadinao de aza sarana tsoa mandrakizay fa efatra reo principe pino de lahy raha vavy ianao de vavy raha lahy ianao de ao anatin'ny fanambadiana ihany nanaovana firaisana de rehefa vadinao izy misaraka tsony zay ihany principe omen'Andriamanitra fa tsy teny mihitsy izy hoe izy aninona na kialapeta na iana na iza tsy tianao io fa ao anatin'ireo fotsiny rehefa omena safidy tsika tsy mety mandray safidy rehefa tsy omena safidy tsika de anytsika mitady hoe tena apetraka ny tompo mihitsy safidy fizany safidy dada sy mama nareo izany safidy hoe ianina ny dada sy mama izany safidy hoe am'izao ho anteraka voilà any tsy azosika hisafidianana fa rehefa teraka ianao de mena safidy ary ny apetrak'Andriamanitra de zao reto ny principa ny velandreo tsy izy zay zay dianina teo ao anan'izay afafantarana sitrapon'Andriamanitra fa tapany farany de renatsika foana ny Romain 12 efa hitatsika teo le hoe manolotra ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra mba hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra aizy tsika ay de manaraka atray ary manino izany tsy metsika ay ty zao hoe fa tena miovany tsy io efa vitatsika le hoe atolotrareo ny tenanareo atotsika zao zany aza manaraka ny fanao an'izao tontolo zao raha te hafantatra sitrapon'Andriamanitra ianao de tsotra fotsiny aza manaraka ny fanao an'izao tontolo zao inona zao tontolo zao haitsika tsara ny jorona voalohany toko faharoa andiny fa 5:10 sy fa 7:10 hoe aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo am'izao tontolo zao fa raha misy olona ty zao tontolo zao de tsy ao anatiny fitiavana ny ray fa ny zavatra eo am'izao tontolo zao dia inavy filany nofo filany maso ary rehaka mombo zao fiainana zao de tsy avy amin'ny ray fa avy amin'ny zao tontolo zao ihany de ty ngezabe indrindra de averiko foana fa ty le mamaky atsika le azo an'ity kanefany mandalo zao tontolo zao sy filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay zay de hoe aza manaraka fanao zao tontolo zao raha te hanao sitrapon'Andriamanitra satria eo am'izao tontolo zao de filany nofo zay mahafinaritra nyity nofo ty ihany tadiavina zay mahafinaritra nyty ihany filany maso zay mahafinaritra maso ihany ny masarika anahy ary zay mihitsy ohatra any amin'ny Genesis toko fahatelo de fa zay efa nijery le azo izy de hita fa mahatehina lay izy masarika ny maso ary farany de rehaka mombo zao fiainana zao dio le tena fiainanao le iainanao isan'andro ty zao tontolo zao ty lay mandalo le hofaty le isaranao ty na rapitso na rafakapitso sy zavatra tianao rehetrarehetra io zay le zao tontolo zao tsy haritra io fa rehefa manao sitrapon'Andriamanitra ianao izy de zay ihany mahatonga anao maharitra mandrakizay rehefa tian'io anao de tsy maintsy misaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy mifandray satria tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany de anjaranareo mijery ina zavatra tena tiany masonao tiany nofonao mahafinaritra anao ina mampizesta-nao amin'ity fiainana ity satria mba manana an'ilay izy ianao de zao tontolo zao izany fahatelo teo zany le koa am'izany atolotrareo ny tenanareo aza manao fanao zao tontolo zao fa kiko am'DM izy miovà ny fanavoazana ny saina
Amantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia zao no tena lazaineo amin'ny teny Grika, ny diaimo milaza azy tsara. Meteza ovan'Andriamanitra ka hiavoasaina tanteraka. Meteza ovan'Andriamanitra. Amin'ny teny Grika izy dia zao ny tahany, ary ny dika ngeza be zay. Impératif présent passif. Dikany hoe passif dia tsy ianao no manao azy fa ianao hiaraka. Ianao miaraka. Tsy ianao zany manova ny sainao, tsy vitanao zany. Fa ny fanahy no manova ny sainao dia meteza ozy izy ovan'Andriamanitra ny sainao. Fa ianao raha mieritreritra hoe satria ty saiko ty zany dia any amin'le zao tontolo zao foana ny saiko. Zay any amin'le mahafinaritra ny nofony, mahafinaritra ny masony zay any ny saiko. Le any amin'le iainako amin'izao fiainan'izao ihany ny tiany saiko. Dia rehefa miteny izy hoe miova ny fanavozana ny saina dia ny amakianao azy hoe miova ny fanafoanana ny saina. Tsy mitovy mihitsy zany. Ny sainao dia mila ampiasainao saingy mila ovaina. Fa tsy foanana akory. Dia tsy mila mieritreritra tsony, tsy mila miezaka tsony manao an'io fa tonga dia fanamasina manao an'io. Hoe fanamasina manova. Fanamasina miasa fa manova ny saina ny fanamasina fa tsy manala ny saina. Efesiana 5:7-10 tsy fa 12. Noho izany aza medaladala fa fataro sitrapon'ny tompo. Ny olona medaladala zany olona tsy mampiasa saina. Fa fataro sitrapon'ny tompo dia miteny amin'izay izy avy eo hoe ary aza mampidovay ianareo fa misy fanaranam-po ampiratsy amin'izany. Aoka ianareo fiain'ny fanahy. Hitanareo, le fanahy no manova ny sainao. Fa mila mampiasa saina ianao mamantatra ny sitrapon'ny tompo. Dia ity koa Romana 9:5-5 zay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Raha ity ihany zany ny eritreretinao mbola araka ny nofo ianao, zay mahafinaritra anao ihany, zay tiany masonao, masarika amin'ny masonao ihany, zay avelinanao ihany. Raha zay ihany dia mbola araka ny nofo ianao zay, mihevitra ny zavatry ny nofo. Fa izay araka ny fanahy kosa, satria fanavozin'ny fanahy saina, dia mihevitra zay zavatry ny fanahy izy. Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa fiainana sy fiadanana kosa fihevitry ny fanahy. Satria fifandrafinan'Andriamanitra fihevitry ny nofo. Io ihany le fandresahany tamin'izao voalohany teo. Fandrafinan'Andriamanitra zany tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy. Io lenao le sainao fotsiny amin'izao naturel io tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy hainy akory zany. Izay eo amin'ny nofo zany hoe saina mbola tsy navozina ny anazy dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hainao zany. Fa tsy maintsy avozina araka ny fanahy aloha, fihevitry ny fanahy, zay ianao vao mahavita manao an'io. Zay le fiovana amin'ny fanavozana ny saina. Ka ny anovan'Andriamanitra antsika amin'izany dia amin'ny alalan'ny teniny. Ny alalan'ny teniny ihany nanaovany izany. Fa tsy magia akory zany fanahy zany miasa. Fa tsy misy fanahy miasa raha tsy misy tenin'Andriamanitra. Satria tsy misy tenin'Andriamanitra raha tsy misy fanahy masina. Tsara antsika foana izy anankiroa matetika. Ny Salamo 5:7-9 dia ozy izy tsy manantsiny ny lalàn'ny tompo mamelombelona fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'ny tompo manina ozy izy? Mahendry ny kely saina. Tenin'Andriamanitra eo lalàn'ny tompo fiteny vavolombelon'ny tompo. Mahitsy ny fitsipiky ny tompo mahafaly ny fo, madio ny didin'ny tompo mampanino? Mampahazava ny maso. Tenin'Andriamanitra no ahitantsika sy anavozan'Andriamanitra ny saitsika. Raha ohatra ny sitrapon'Andriamanitra ho anao manokana ny resantsika teo tsy maintsy tanteraka dia mila katsahana kosa ny sitrapon'ilay Andriamanitra masina. Miditra ny tapafarany amin'ilay sitrapon'Andriamanitra tsika izao dia ilay sitrapon'Andriamanitra masina. Kia le antson'ny mpianatra sitrapon'Andriamanitra hoe volonté décrétive de Dieu. Fa ity resantsika ity izao dia volonté préceptive, avy amin'ny précepte de Dieu. Mila katsahana kosa ny sitrapon'Andriamanitra dia verenantsika ny Tesaloniana voalohany teo izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo. Aoka ho masina nareo satria masina, midikany hoe masina dia mifady ny ratsy sy ny fahotana. Dia ohatra raisiny amin'izay dia ny fitsangatsangana. Fa tsy fitsangatsangana ihany fa ny fahotana rehetra dia fadina. Zay ny sitrapon'Andriamanitra ny fadintsika ny ratsy sy ny fahotana.
fa tsika amin'io zany efa veriko ihany a efa mahalalàn'andriamanitra tsika efa nao marinina efa nao masininy efa miova amin'ny fanavozana saina efa tsy manaraka fanao zao toko zao efa nanolotra ny tenatsika fanatravana sy masina zay vao tonga aty a ao a zay sitrapon'andriamanitra ka amin'ny alalan'ny teniny ihany kanefa mila ampiasaina le saina no avozina zay zany ny ilana an'io hoe miova ny fanavozana saina satria ilainao isaina io afantaranao sitrapon'andriamanitra io tena olonan'ny kristianina tsy mampiasa saina mihitsy ny Hébreu 5:5 dia zao lazainy ho an'izay efa lehibe vetikanina dia ho an'izay manana ino saina efa na ino zatra nampiasaina tsara dia inona vokany mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy tanareo tsy maintsy mila saina vetikany dia ny tenin'andriamanitra andresahany a itsika tsara Hébreu 5:5 tenin'andriamanitra andresahany saingy mila ihany koa saina efa zatra nampiasaina tsara io na nampiasaina dia amin'ny teny grika izy hoe gymnasio avy amin'izay gymnasio zay no le aviany teny hoe gymnastika mila manao gymnastika ny saitsika raha te hahafantatra ny tsara sy ny ratsy isika na abika amin'ny teny hafa raha te hahafantatra ny sitrapon'andriamanitra isika dia mila ampiasaina ny saina fa tsy foanana akory saingy saina ho avoziny tenin'andriamanitra ohatry koa lazay Filipianina toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 1:12 hoe ary zao nangatahako dia mbola hita ambony fitiavanareo bebe koa fahalalana tsara sy ny fahaiza mamantatra rehetra discernement connaissance et discernement mba hamantaranareo zay zava-dehibe zay sitrapon'andriamanitra ka ho madio am-posy tsy hanatsiny ianareo sitrapon'le andriamanitra masina zany tsy hanatsiny ianareo amin'ny andro Kristy sady ho feno vokatra fahamarinana avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'andriamanitra mila mahay manavaka ny tsara sy ratsy tsika mampiasa saina ao anatin'ny le saina no avozina ny tenin'andriamanitra sy ny fanahy masina teny zany nahafantarantsika ny sitrapon'andriamanitra dia mampiasa an'le saina avozina fa mila angatahana koa io mila vavaka ihany koa io angatahana amin'andriamanitra ny vavaka natao Paoly ho an'ny Kolisiana dia zao tena vavaka tena fiainana kristiana mihitsy ny resahany eto ary zao mihitsy ny fivoatra ny fiainana kristiana rehefa pino ianao noho izany zahay koa tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka anareo hatramin'ny andro natselelesanay mba azo katikatinareo mba tsy mba rarotsononareo mba tsy hoinona tsony zany hoe ny fangatahan'ny-Paoly mba ho fenonany fahalalana ny sitrapony ianareo zay ny fangatahan'ny-Paoly mba ho fenonana ny fahalalana ny sitrapony ianareo zay ny sujet de prière voalohany amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina toute intelligence ny dikan'io fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy masina tanao fa meny daholo izy dia rehefa fantatrao ny sitrapon'andriamanitra dia mandeha mendrika ny tompo ianao fitondran-tena kristianina mendrika ny tompo dia manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra ianao dia zay ianao zay vao rehefa mana fitondran-tena tsara ianao a manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra zay ianao vao mavokatra amin'ny asa tsara rehetra dia zay ianao mitombo amin'ny fahalalana tsara an'andriamanitra mba hampatajahana amin'ny hery rehetra araka ny hery voninany ianareo ka hanana faharetana rehetra sy ny faharoto zay vavaka dia omeko anareo vavaka anankiray hoarina vavaka ataotsika ina misy an'io ino vavaka io vavaka nampianarin'ny tompo io reo misy anazy Matthieu sy Luka no miteny anazy manomboka n'izy anankiroa dia samy manomboka amin'ny rainay ina voalohany fangatana misy fangatana 7 ao anatin'io ina fangatana voalohany hitanao fangatana ao an'izy io ho an'andriamanitra ho amasinina ny anarany le andriamanitra masina le tsika vao mangataka taio ihany meo amin'izay meo an'le zao meo an'zao nenazy ho an'andriamanitra midika ny hoe vavaka nampianarin'ny tompoko e tsy miteny izy hoe ataovy tsenjery zao e hitanareo nanao tsenjery an'io ve John hitanareo nanao tsenjery an'io ve Petera hitanareo nanao tsenjery an'io ve Paul hitanareo nanao tsenjery an'io ve izy Marka tsisy izy roa lahy ihany namerina rehefa vakinao areo izy anankiroa tsy mitovy matola izy tsy mitovy dia tsy tsenjery maintro zany
fa fitadiana satria principe ny ampianarin'i Jesosy rehefa mivavaka tsika hoe voalohany a ho fahamasina ny anaran'Andriamanitra ho amasina ny anaranao faharoa ho tonga ny fanjakanao fatelo io le izy atao ane sitraponao no tanteraka ane sitraponao de magaga io fatelo io no misy fampitahana ety an-tany tahaka ny any an-danitra atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny fanaovana sitraponao any an-danitra zay ndikan'io ao satria any an-danitra atao foana sitrapono fa ety any izy tsy atao tsika ihany tsy manao eto de ny faefatra zay vao anao ary faefatra ihany tena anao sy le mba irinao zany a de le ampovoany hoe meonay ny aminay isan'andro de zao ny fangatahana farany a de mifandraika amin'le fangatahana voalohany inona farany ato ary mamelany elokay de mifandraika amin'le hoe atao any sitraponao amin'ny famelana ny eloka de jereo fa izy anankiroa reo ihany misy commentaire ty hoe ty atany takiny any an-danitra de ny hoe entindray hoe tahaka ny namelanay zay meloka taminay jereo tsara mahasitrapon'Andriamanitra an'io matitoko fafito andininy faraka amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo ao aloha izy tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko ritra fanjakan'Andriamanitra fa zay manino manao sitrapony raiky zay any an-danitra maro am'izao fotoana zany ozy izy de anao amiko hoe tompo tsy efa nanao asa tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zay tsy efa nanoroaka de amin'inona tamin'ny anaranao va zay tsy efa nanao asa maro tamin'ny anaranao va zahay inona no valiny de hoy hoe tsy fantatro kory nareo atizay mialamiko ianareo mpanao matoa retolo reto sy nanao sitrapon'Andriamanitra de satria ny elona tsy mbola voavela tsy mbola voavela ny elona ary raha ny teny Jesosy Kristy hoe indro atonga anao ny sitraponao de tonga n'iny izy ho faty eo amin'ny azo fijaliana mba aniny azahoantsika famela keloka zay ne le tena sitrapon'Andriamanitra eny azahoantsika famela keloka mitovy amin'iny io ny manaraka hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy rehefa tsy mandeha any amin'ny fakapanahy ianao a de ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao zay reto ny an'Andriamanitra fa reto ny ataonao mba hahatonga anao atateraka ny reto ary rehefa rovina no masinina ny anaran'Andriamanitra rehefa afaka amin'ny ratsy isika tsy zany zay ny atao hoe masina anaran'Andriamanitra rehefa afaka amin'ny ratsy de jereo zao mivavaka de ao zany angatahana mihitsy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny afatarana sitrapon'Andriamanitra raha manomboka amin'ny rainay any an-danitra izy a de farana amin'ny doxologie anao fanjakana sinery ary voninahitra mandrakizay amen de farany am'ty de hiditra amina pratika farany am'izay tsika mitanisa zavatra folo aorinan'ity a de tapitra egany tsy de resaka ao am'izay zavatra zay ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra de fitahina ary fitahim-panahy rehefa malala ny sitrapon'Andriamanitra ianao de zay ny tena fitahina lehibe indrindra ho anao fa tsy rehefa mahazo antisiri akory evesiarina toko voalohany andiny fahatelo a toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo mihitsy miresaka azy fa izy dikantsika le izy isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika zay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra nitahantsika amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra Andriamanitra de ny andiny fafito ao aminy nananantsika fanavotana amin'ny alalan-drany ao anatin'le fitahina ihany io zany famelana fahadisotsika zany fitahina araky ny aren'ny fahasoavana zay natao be dia be antsika tamin'ny fahendrena sy fisainana rehetra nampahafantariny antsika ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony araka ny safidiny izay mikasainy tena sitrapon'Andriamanitra ny tena fitahina ny fahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra ka zao zay zavatra nambaranao ihany zay no andrasana aminao zay fantatrao ihany fa tsy nandrasana amin'ny zavatra tsy fantatrao ianao ohatra hoe iza ny vadiko rapitso bakaiza raha afaka pitso faty avera raha afaka pitso rapitso sy linona tsy fantatrao zany aza miditra am'izany fa zay fanomenanao ao anaty baiboly de anao zay Deutéronomie toko fahatsimy amby roapolo andiny fahavalo amby roapolo hoe any tompo Andriamantsika ny zava-miafina
fa antsika sy zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra bara mba ankatoavantsika miteny rehetra amin'ity lalàna ity.